taona zinna ho an'ny tranombarotra aro ny taona 2024 nahitana fiakarany folo ka hatramin'ny 1,100 ny vola no kirakirain'ny orinasa na ny chiffre d'affaires. Ny paikady napetraky ny mpitantana sy ny ezaka nataon'ny mpiasa no vinahitana izany. Androany ihany koa no nanoloran'ny orinasa aro ny mari-pakasitrahana sy ny mari-boninahitra ho an'ireo mpiasany tamin'ny taona 2024 iny. Fanadihadiny. Taona zina ho an'ny tranombarotra aro ny taona 2024 nahitana fiakarany folo ka hatramin'ny 1,100 ny vola no kirakirain'ny orinasa na chiffre d'affaires. Ny paikady napetraky ny mpitantana sy ny ezaka natao mpiasa no vinahitana izany. Manamafy ny mahavoalohany azy amin'ny sehatra ny fiantohana ny tranom-piantohana aro voaporofo indray izany ny taona 2024 teo satria dia niakatra 10,500 ny vola ny kirakiraina tao amin'ny tranom-piantohana ity na ny chiffre d'affaires ny taona lasa iny. Io ny zava-dehibe anisan'ny songadina nambaran'ny télé-général'ny aro Andriambahiny Patrick nandritra lanonana fifampiarabanana atratra ny taona vaovao androany. Pasoavana ho an'ny tranom-piantohana aro ny taona 2024 iny satria raha ny vola kirakiraina ny chiffre d'affaires nresahany dia miakatra teo amin'ny 10,500 ny chiffre d'affaires. Ny vokatra kosa dia mbola parasantsika ny mahita ny aty niaraka ny vola fa ny fanantenana dia tokony tsaratsara ny tamin'ny taona lasa. Ny vokatra tsara mazava loatra mba misy antony manokana voalohany indrindra rehefa miasa ianao dia tsara kokoa vokatra. Izay indrindra ny misaorana ny mpiara-miasa tatao amin'ny aro tamin'ny andro rano satria nanao ny ainy tsy ho zavatra azavanao na ahafahana navy izany vokatra izany. Fa ny ezaka natao ny fibepetrana koa dia anao ny anamafisana ny fifampifanana ny formation amin'ireo commerciaux natao izay anatonana bebe kokoa ny mpanjifa manerana ny Madagasikara satria tarina ny masovo manerana ny Madagasikara. Misy paikady maro dia maro tao fa ny anankiray misongadina indrindra tamin'izany ny taona 2024 iny dia ny fametrahana ny risk management system tao anatin'ny aro ary izay indrindra ny nahazahoanay ny certification ISO 9001-2015. Tsara marina dia ampanetretena ny izany fa niazo zany hatreto ny tranom-piantohana voalohany nahazo izany certification ISO 9001-2015 zay. Raha mbola ambany dia ambany ny tampanjifana fiantohana eto amintsika 700 fotsiny dia ny tranom-piantohana aro kosa no mitana ny 13,100 ny tsena. Toy ny isan-taona dia mpiasa 470 no nitolorana mari-boninahitra. 17 hafa nahazo médaille du travail ary 12 hafa niasa 520 ka hatramin'ny 30 taona no nankasitrahana manokana ka notoloran'ny orinasa médaille de la compagnie. Araky ny targetrany aro manantona akaiky ny mpanjifa dia hiampy ny mahasovon'ny orinasa manerana ny nosy amin'ity taona vaovao ity. Dia iny vaovao indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny sampana fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola saina ianao hanaraka ny fandaharana izay vokarin'ny fahitalavitra MATV manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.